mba écoutez manana capacité d'écoute aloha zay vo ny fanonganana de tena hoe zavatra efa karazana hoe extrême décision sanatrian'izany rehefa tsy anana capacité d'écoute ohatra indrindra fa ny amin'ny fitondrana zay ny mahatonga ny hoe le ny vondrona handeha am'le fanonganana fanjakana anankiray vahiny tonga mivantana eto amin'ny onjapeo Andriamatoa raha zafa mahatratra Paul raha batovoko eny ary zany ny feoany ray aman-dreny fa manana traikefa be deabe ihany keo mifandehana totonkera raha-pirenena fitantanana ny firenena izy dia mpikambana teo aloha teo anivon'ny CST ary membre ihany koa izy ny conseil provincial ny province autonome Mandjouliar efa filoana président du comité exécutif ny fivondrona-pokotany Kazoab Sud zany am'izao fotoana zao izy dia ao anatin'ny amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et des sénateurs nani ACS raha ohatra ka misy diso zay filazako zay dia hitsinao Andriamatoa Paul tena marina tsisy kiazina eny ary zany rehetrarehetra zany dia midika fa ao anatiny ataontsika hoe ambiance décontracté tsara mihitsy zany no iarahana mivahintsika eto raha ohatra ka mety tsy manahirana anao dia mba risahana kely satria tany amin'ny fiandohan'ny herinandro mihitsy nefa naniry zay mba hivaniananareo eto nareo izy moa le resahana satria nisy zavatra nanamarika ny faran'ny herinandro iny nitranga tetsy amin'ny motel Anosy io zavatra io dia aloko mihitsy zany hoe ianao no mba amitina foy ny antonanto pisininy sy ny zavatra nitranga marina satria taorianan'iny zany misy réaction mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny préfet zany amin'ny hoe ny fivoriana dia tsy maintsy na ny anaty trano ary dia tsy maintsy azahoana lalana rehefa manana karaktera politique dia aloko no amitina foy an'lizy Andriamatoa Paul zany hoe inona marina moa le zay ataonareo teny dia ahoana ny zavatra nitranga n'iny andro iny dia nahoana ny taorianan'iny manaraka an'izay alohany amalinan'ny fanontaniana dia eto dia mampahery andreo prétendrazana zay victime ny nandalovan'ny cyclone Faida indrindra fa ny vahoaka prétendrazany amin'iny atsinanana iny toraka zany koa ny tany atsimo tamin'ny orambe zay nikija tokoa teo amin'ny roa herinandro ka nahatonga misy ny fiakaran'ny rano misy ny tranony ontsana ilana ihany le orana moa amin'ny fambolena fa dia nisy ihany koa ny tondra faisana ka dia mampahery ny victime rehetra amin'izao fiantraika ny toetrandro izao zay no ela fa am'le fanontanianao hoe ahoana ny zava-nisy tamin'ny sabotsy tamin'ny asabotsy moa tsy zavatra tena hoe tsy zavatra hoe nafempenina na hoe zavatra tsy nampahafantarina fa zavatra efa nisy invitation nalefa ho amin'izay ataontsika hoe ny zay formation tokony handray anjara amin'iny karazana hoe dinidinika hijerena ny ahoana iny fanarenam-pirenena dinidiniky fanarenam-pirenena le izy ary indrindra fa ny syndicat ny tena hoe anisan'ny ossature tamin'iny dinika iny dia natao moa zany le izy de nisy moa le sakana fa hoe tsy nazahoanareo alala na le manao an'izy ty na ny reo ataontsika aza hoe ny lehibe ny zandary tao montoera tao amin'ny solimotel rehefa namaky ny invitation satria natoro azy dia niantso ny manam-pahefanambonimbony ihany izy nahitan'le izy de fa de hoe fa baiky de baiky fa de tsy anao moa ny ataony de atsika koa moa zany aty ankilany dia tsy nila hoe hisy fandirana na hisy hoe sanatriny zany hifandonana satria tsy zay ny objectif fa ho fanehoan-kevitra indrindra fa ny mpiasa malagasy zay anisany hoe mafiady ihany amin'ny zao fotoana zao na io ny fonctionnaire public io na io fonctionnaire privé na io ataontsika hoe tantsaha mivelona amin'ny tena ny mafy na tsy ny syndicat fa
ataontsika hoe ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mandalo fotoana mafimafy any indinidinika araky nambaranao teo zany hoe diadavana vahaolana ho an'ny hoe ny firenena mihitsy zany amin'ny akapobe Andriamanitra Napoléon ny fahitanana ny lecture rehefa mieno ny mpitondra fanjakana zany amin'ireo ransa mangaika samihafa sy tompona andraikitra zay ny hoe mpahefana de hoe anonga-mpanjakanareo aloha zany tonga de atoko mahitsy izy any Napoléon zay tokoa ve izy ary nareo reto vondrona ahoana nareo zany vondrona nelanelana vondrona fanoherana vondrona inona zany rehetrarehetra zany hoe de aloha mihitsy mba misy éclairage kely zany satria mila fantatry ny olona hoe inona mihitsy ny tena aboutissant ty zavatra ataonareo ty mazava tsara mihitsy isaoranao nanomeny zay fanamarihana zay de mila hoe ho marihina tsara zany raha resaka ataontsika hoe le io vondrona io zany satria ao zany ataontsika hoe ny amicale des anciens sénateurs en conseil suprême de la supérieur de la transition ao koa reo vondrona nantoko hery politika mitambatra misy ao ny arema misy ao ny PRM maromaro koa ro zareo ao ndrimoa ny syndicat ny fisemare ny randrana syndical io dia hoe misy nuance kely zany tsara petraka io ty vondrona ty dia manohitra ny zavatra tsy mety zay loha zany fa izy tsy mpanohitra aloha atreto mpanohitra acteur de l'opposition fa nohony mahazay hoe syndicaly azy zay miady ny tombotsoany izy ka ny zavatra tsy hitondra tombotsoa amin'ny tsy hitondra ny tombotsoany de toeriny zay zany zavatra tsara tsindrina zany zay zavatra zay taontsika hoe raha taontsika hoe inona moa zany tamin'regny hoe le hetsika fotsy ny karazany tsy tena ndray anjara am'izay loatra reto reto satria iny koa moa tsy fantatro hoe nanohitra ve sy ahoana to resaka fifidianany tena ny hoe fanoherana ny fanonganana mila definisena tsara zany jereo tsara ny nalazavanao ny karazana hoe ny curriculum fohy teo raha io fandehan'io zany indroany zahay zao naongana 91 92 nefa tam'izany ny fiainam-bahoaka ataoko fa mba hoe milamindamina ihany karaha resaka ny fanonganana zany io tsy raha mbola fijeriko nataontsika hoe ny firaisakina ny collectif ataoko fa mbola tsy am'izany loatra angambany oui ataoko mahitsy zany ty fanontany ity docteur Paul Léon nareo zany mahita hoe ity misy opportunité satria mila stabilité ty fitondrany ty am'izao ataontsika hoe akatoko ny ampiatranona sommet anakiroa zany am'ty taona ty hoe d'ici quelques jours zany ny COI ho atao any Anosbe dans quelques mois zany any amin'ny mois d'août any raha tsisy ny fivana ny sommet ny SADC ito le opportunité mba ahafahana mety azo gâteau par de gâteau alors tonga de mahitsy ilisy Paul Léon hoe tena nareo zany hoe metsiketsika kely zay mba ho hitany mpitondra fanjakana satria resana hoe tombotsoa zany le resana de hoe mba omeo anay an'io ny sahazanay zay zany oui de isorana moa zany hoe ny zavatra tsara ho solitaneto aloha ny akataontsika hoe ny akamarony amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao de namana hafa hoe mba hoe namana fa maro ny namana ary raha ataontsika hoe zay no zavatra tadiavina efa maro ny zavatra azo satria ny tena namana mihitsy fa ny zavatra tiana hoe tsindrineto zany ile teneny teo zay ny fanjakana zay azo lazaina hoe efa kely manao ihany izy ohatra io gaboraraka tao amin'ny ty aéroport Ivato ny volamena ny soka kito iloha ny zavatra tsara koa moty ankasitrana ihany fa niezaky ihany zany ny fanjakana fa maro mitratra aminazy io fa maro ihany mitratra aminazy ahoana ary ny taloha
nahoana ny zavatra hoe mba aiza ny handefasana an'regny ho amin'ny mpiasa mafy ane raha namana ny zavatra mahazo zay le takiny syndicat hoe ohatra ny SMIG mba ataovy ray tapitrisa ray ariary fa zay ny fanatsahana amin'ny vidim-piainana am'izao fotoana zao ota ve zay loza ve zay raha miteneny zay fanampina zany izy le teneko teo zay zao indroana ongana fa indraiky nanongana dikan'izany zany zay de niarema fa hainay tsara hoe hanongana ty na hoe zao fa raha mbola am'izao asa angambany hoe sosikevitra fa noloran-kevitra raha ataotsika hoe na le firaisan-kena collectif zany amiko reo mbola tsy mpanohitra hanongana zany reo sy io ny fomba ny hanonga-mpanjakana zany ary zay le tenena hoe androsoana ny hevitra tahaka an'izao mandroso hevitra nareo moa ka io indrindra kely hoe androso hevitra nareo de misehatra samihafa zany ao afaka anaovana zany manana atsika zao misy aloha démocratie représentative misy na ianareo fa membre na institution taloha eo ny solobavambahoaka misy ny mpitondra fanjakana ty hoe zay de tsy manidy varavarana fa misokatra ny varavarana fa maninona lizy no entina atia za tsy mbola tsy andalambe aloha nareo fa hoe maninona lizy no entina resahana aty amin'ny ainao manjery anaovana fisariana ny masony olona hoe aty fa misy an'ireo sehatra reo afaka hoe or parlementaire oety ty de mba iedivo ny tombotsoan'ny mpiasa orienté amin'ny fopy en fonction publique mba ajerevo ny amin'ny tontolo ny asan'ny fonctionnaire publique ory tsy fantatro tsony zany be dehibe zany afaka ny sehatra ny any présidence ny république hoe président premier ministre sy ny sisa nga reo nanakatom-baravarana ka mahatonga anareo hoe aloha zay mihitsy lo tena mahafinaritra mihitsy ny fanotaninao zay mihitsy le antony ho nanaovan'le dinika tao amin'ny Solimotel amoronana fenkevitra hoe ireto iresaka ohatra ny ASPEM iresaka ny ASOS fa indrindra ny syndicat ino no atao fenkevitra anankiray hoentina am'izay tokony hitondrana azy araky le voalazanao teo fa tsy hoe handeha ny ASOS handeha any amin'ny assemblée nationale handeha koa zao nefa zavatra tokony zavatra iraisana le izy de reto zany mitovitovy fitsery zay no nanovana an'iny kanefa moa tonga de hafany any sasany hoe ho fanonganana io aniny le eo koa zany tenenina amin'ny namana ihany koa fitondrana fa talemo sody ny action ny sasany amin'ny fitondrana ihany koa no hanery ny sasany hanao fanoherana fanonganana fa zao mbola miteny am'izao fotoana zao mbola fijeriko azy mbola tsy am'izany ny raha nijereko hoe ny hery politika hoe aty mifanatrika amin'ny fitondrana ka eo ny tsara jereny satria ny tena zao anisany nametraka an'izao fitondrana zao ary henjana zany araky le teniko teo mba indraiky nanongana zay indroana ongana ka izay zany hoe hamorona an'le hevitra nefa de fa avy ana hoe tsy izy io faut faire attention mba écouter manana capacité d'écoute aloha zay vo rehefa tena mian'ny farazavany docteur Paul Léon zany de hoe nareo zany ataoko mahitsy ty mba hafana mba mahazo tsara zany sy hoazony olona hoe nareo zany nisan'ny nametraka n'izao fitondrana zao n'izao fitondrana zany hoe misy ny démocratie eto Madagasikara nareo zany ampiasaina manao mission mba hafana mba mame endrika le hoe misy démocratie eto Madagasikara satria zao raha misy any anananiky tonga de fisamborana zazo tsy nareo zany hoe tsy avelana anao misy miresaka hoe anonga-mpanjakana fa sanisy arrestation aloha taorina le zavatra nareo tamin'y tsisy arrestation aloha tsisy arrestation de sao de nareo reto zany le vondrana mba atao mihetsikehtsika kely io mba himatena ny mety le mety opposition manana hevitra hafa na tsy haiko eritreritra hafa fa nareo mba hafana mba masike an'le hoe démocratie eto Madagasikara mety mihitsy ny fanontanianao tsika moa zany de firenena iray malagasy iray eo le hoe le mairarina hoe misy ny fankatiavana
misy ny fifampihainoana. Ny fanonganana de tena hoe zavatra efa karazana hoe extrême décision sanatrian'izany rehefa tsy anana capacité d'écoute ohatra indrindra fa ny amin'ny fitondrana zay ny mahatonga ny hoe le ny vondrona handeha am'le fanonganana fanjakana anankiray nefa araky le voalazako teo hoe raha taminay jereo nefa ny essence tam'izany mbola ny 3000 francs le litre ny euro tam'izany agny amin'ny 1000 5000 4000 sy ny karazany francs zahay ny mpiasa ny Assemblée nationale en 2000 j'étais médecin chef de l'Assemblée nationale efa nanana zany efa afaka ny vidy bouteille à gaz zany amin'ny organisation ataony eo bureau permanent ny Assemblée nationale ny mpiasa tam'izany nefa am'izao hitatsika tena mafiady izay no antomana lakolosy hihaino ve eo le izy eny hihaino ve eo amin'ny fazy zay tsika zao tokony ny fotoan'ny fifampihainoana zao rehefa tsy fampihaino mety ho afafako ny fandeha tsy efa signal very ny ataony ataontsika hoe parlementaire pro régime manao déclaration Etienne Colbert reo ataontsika hoe entité politique zay nanao déclaration tamin'ny début ny mois de janvier iny hoe mety efa ny amin'ny président de république mihitsy le izy hoe misy ministre tsy hita mihitsy invisible tsisy action tsy de asoro fa ohatra ny efa signal nge zany re mato Paul Léon efa raro zaro zao nataony déclaration par voie de presse le izy de ny olona mieritreritra fa nga zany de tsy mba afaka andresany zareo tany amin'ny arena ngazy zareo de efa tsy mifampihaino intsony natao resaka public zany hoe souris ohatra ny efa mame nisy ianao manko miteny hoe manana le capacité de fotoana tokony hifampihainoana zao ka zareo anatin'ny sao anatina rehefa ohatra ny efa miresaka hoe tena souris anina fa tsy mety ohatra ny efa tsy efa ao anaty bulle ngely izy zany docteur Paul Léon anatina bulle ary efa mety zany zao le tanao le zavatra mitranga tatoato maly zao misy mpanao gazety samborona tany Morondava vao faraparany teo nisy napidirina ponja nisy mpanao gazety avy any Amandritsara napidirina ponja efa lasa efa zay ngely zavatra mitranga am'izao fotoana zao ka zay le teneny teo hoe raha fa tsisy ny fampihainoana mampalahelo fa ny zavadrehetra raha fa tsy misy mifampihaino de ho any amin'ny fandravana tanao anao ihany teny teo hoe ny ao anatiny ka reo le tenenao tsy miasa io mety eo filoha izy manao hoe miasa zahay de ao zany de fa karasanatrian'izany fa valalan-karona mampalahelo ka ny maharay aman-dreny mba tsy isiany zavatra hoe fa nahoanana nareo ray aman-dreny ve de tsy mba niteny mba nananatra mba nanome sosokevitra tsy hanandratsily am'ty firenena ty ka na dia ny ao anatiny aza efa tsy misy hoe mba hoe araky teneny hoe mba any amin'ny arena mba any amin'ny assemblée mba any amin'ny présidence ahoana le retsy fa de fa mifanasavangy igny de isorana ho ny vahoako malagasy indrindra fa ny aty amin'ny atao hoe reo atao hoe ataontsika hoe aty amin'ny ankilany hoe amin'ny fanoherana fa raha tany ataontsika hoe tany hafa any Afrika ty na ny Europe na ny ataontsika hoe Asie fa ny hafa fa de tena hoe fihin'Andriamanitra ho azy mihitsy ty firenena ty ka ny vahoaka malagasy de mandeha ao amin'ny fitiavana araka ny anorenan'Andriamanitra azy fa de tena zay témoin zany hoe misy zavatra chamboulé misy zavatra chamboulé même au sein même du régime docteur Paul Léon misy ataontsika hoe entité maro samihafa zany ny fandraisana to moa ny fanoherana misy ny hoe firaisan-kina ny collectif moa zany raha ny fahafantarana azy hoe efa tapitra tamin'ny fotoana législative lefisiny le collectif fa ohatra mbola hoe mba mitovitovy fomba fijery amina raha hoe mba manana cause commune angamba zany ro ataontsika hoe entité politique ny formé an'le collectif ny firaisan-kina moa zany mbola seka tena mbola firaisan-kina ve le mitondra lisa fa tapitra tao anatin'izany atio fa ny tiako tenenina hoe misy ihany koa le fanambarana ataony ohatra hoe sera
misy andro ray aman-dreny moa resanao teo ry professeur Raymond Ranjeva ry Ramadésiré Philippe Ramakavelo général reo ny foloan'ny antenimierim-pirenena taloha Christine Razanamasoa le fanamarana navoakanjareo tany amin'ny tapatapaky ny volana janoary lasa teo mba fa nisy fifanatona taminareo zany hoe satria anao ihany ny teny hoe fotoana zao mba ifampiresahana andao aloha zany au lieu de samy mandeha tsikelikely mitatitra amin'ireo hoe ty any amin'ny ana de mba mandeha amina feo iray mba hoeno manako kokoa efa nisy ve zay sa tena hoe aloha mba samy mandeha samy mitady fa misy tiako resaka question hoe tena resaka leadership izy na zay no mahatarika an'ity fa tsy nareo sa mbola tsy mifampieno koa marina mihitsy zay ty mo ataontsika hoe le vondrona misy anay ty moa zany de araka ny voalaza teo zay zany hoe mitady mamondrona ny hevitra hoentina hanarenana ny firenena am'izao lavaka mangitsokitso mahazo azy karaha na tena anao hoe efa nihona tamin'ny sera ve tena fa nihona tokoa amin'ny sera amindreo reo ray aman-dreny reo zay tena hoe sorana ny zareo hoe mitondra ny traikefany mahita an'izao zavatra mahazo ny firenena zao tsy natorotory ambony farafarany any izy na agny mamboamboatra ny jardin agny fa manolo tena manome hevitra atsisy maharatsy nefa mitovitovy tena mitovitovy zay misy ny fanatonanay mitovitovy inona fehikevitra na tokony hatao hanarenana an'le firenena professeur Ranjeva zany reharehan'ny Madagasikara ry général Ramakavelo zany moa de niaraka zay tao amin'ny CST Razanamasoa Christine hitatsika fa ray aman-dreny be eo amin'ny na amin'ny resaka fitsarana eo amin'ny ara-pinoana ara-panahy areo tsy mana hoe mbola tsy nahareny verbe na mot amindreo koa zao hoe aonkana maharay aman-dreny azy manolo-kevitra fa tsy omena tsiny ray aman-dreny sanatria ny vava raha ohatra ka sendany misy zavatra hafa ka na ny ao anatiny azy efa mifampala ho izy ny teniny tanorako fa ny ray aman-dreny tsy maintsy manao balizy satria anana fotoantsika hidiram-pieno koa fa apetrako aminao farany ty fanontaniana ty raha menonao zany zany sy ro ataontsika hoe vondrona hafa ihany koa zay mikaroka ny hevitra hoe nareo zany mbola resy lahatra fa mbola misy solution ady gasy ifampiresahana hoe mba autour d'une table zany fa tsy hoe amina hery fampiasan-kery no andaminana zao na hoe hitsabona zao ataontsika zavatra mahazo Madagasikara crise moa zany mety resahana azy amin'ny ankapobeny nareo mbola resy lahatra fa mbola mety ho tonga mbola isy zay le hoe afaka mifampieno de fampiresaka mbola tabatra afahana mamahany olana hoe raha ny tena izy moa ary na ny hetahetany rehetra de hoe tsara ny mifampiresaka ary zay ny anan'ny malagasy kanefa moa hitatsika ty avec ny toetrandro ny fivoahan'ny toetrandro ny teknôlôzia misy vete hihaino sa mety handay ny fihevitry ny sosokevitra mety hahasoa de atao sakay na atao sakamalao sa ahoana eo ne le problème zay ny atao hoe tokony mba samia mahay mihaino zao fa nisan'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena zany sera zany ray aman-dreny be eto amin'ny firenena mihitsy iza koa moa ataontsika ray aman-dreny be isolandreo koatsindreo ray aman-dreny ara-panahy ao amin'ny FFKM tokony hinoina hina marina sao de mbola misy zavatra hasoa ary tsy atao hoe soa aza fa misy zavatra mahasoa eny ary anaraka dokam-barotra vitsivitsika dia miomana ihany koa ny mpiaino satria afaka miditra onao anatin'izay fiarahana amin'ny vahintsika izay andao ary eny ary arak'izay eninao teo zay de fa reo laharana rehetra afahanao mifandray mivantana aminay eto ny vahintsika dia docteur Razafy-Matratra Paul-Léon araka nambara teo de izy dia mpikambana ho anivony amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et des sénateurs nani ACS raha misy antso vononao ry technicien de ampidiritsika mivantana izy sady tolorana ny araba miaraba tompoko miarabe tonga amin'ny ilana azy moa izy zavatra kely mba remarque fotony
saika na efa officiel aloha le zavatra na hoe Facebook fa ohatra nanaiky ana le zavatra hitako tamin'ny tambajotra Maleriva hoe nisy nosy amidy ny faritra avarabaraka de lafa aloha lainga raha tsy marina fa zavatra hita masoko izy faritra zeko de mety gaga hoe ahoana ndray ary zany de misy tranona olon-dehibe zay keo any amin'ny faritra Kitosy eny le Ramateo fa Sakajamba mbola arovotana an'izay ny trano fa de ahoana mihitsy ty fitondrany ty engana be ty fa lafa de asa ndray na rovina koa tsika no vorodana na rovina fa irarina aloha mba tsisy zay azy koa fa lafa veriny ihany tatafaverina mikasika ny hoe fivarotana nosy any avaratra any tsy mbola manana vaovao ofisialy mikasika an'izay aloha tsika ny fivarotana aloha ny tsy misy apahatany amin'ny tany Madagasikara ao anaty constitution zany hoe afaka amidina hoe ohatrohatra zay voalazany constitution fa raha misy koa natsika hoe baila amin'ny fiotio atika resaka hafa zay mbola ao anatin'ny fikarohana vaovao fa mandeha be moa zany resaka zany asa raha manana information mikasika an'izany vahintsika aloha fa zay tsy mbola afaka manamarina amin'ny fomba ofisialy na misy na tsisy n'izany fivarotana nosy mitsio any amin'ny faritra diana zany hoe raha ny zay remarika ny namana teo zay moa io resaka io tokoa mandeha fa raha teneninao zay hoe aleo aloha hoe tena hoe fantatra hoe mahavaovao mazava fa de hoe io amidy tokoa fa ny resaka mandeha resika ny antso manaraka fa vonina to ambadika ato miaraba tompoko hoe miraba tompoko miraba ny vahiny miraba mipegna miraba tompoko ny hitako maly nisy nandefatra anaty Facebook tany lantao conseil des ministres raha fanofoanana ny contrôle financier de gaga be any aloha ako fa ny LOLFA loi organique sur le loi de finances 2004-07 ngamba izay mametraka ny contrôle a priori zany hoe tsy maintsy mandalo ao amin'ny contrôle financier daholo engagement volam-panjakana le raha ohatra zany tena foana ny contrôle financier zany de tokony ahitsy aloha zany le LOLF na tsy zay de manika lalàna satria le LOLF iny mifehy ny finance ray manontolo iny faharoa gaga ihany ny fandiniko anazy zany zavatra anankiroa fandraisako an'izy raha ohatra fanana contrôle financier de na zany ny fanjakana anao fandanimbola mandeha dahoara any tsy mandalo contrôle a priori fa tonga de ataony engagement de samy mialany iny na fazako anazy mety tsy manambola ngamba zany fanjakana de tsisy no engagena le sairana ihany saiko hoe fomba ahoana zany tondrana firenena amin'ny zavatra ohatry zany zay ny anontaniko ny namana vahiny hoe raha ny fijerinao zavatra ohatran'io zany de ahoana fa toizako li satria le namanao publication de lazany hoe vokatry ny fampiatona ny USAID zany rehetra le USAID ny tena hitako hoe mahatonga an'io fa ny fahazahoko azy raha tsy diso ako fa amarin'ny mpanao gazety ny dossier Madagasikara mbola tsy nandalo tany amin'ny conseil d'administration ny FMI banque mondiale de raha vao tsy mandalo any io tsy approuvé ny banque mondiale sy ny FMI le dossier Madagasikara tsy mahazo le lettre satisfecit de miantona sy miditra daholo aloha ny robinet famatsim-bola avy any ivelany rehetrarehetra ohatra anatin'izany any fake tsy résilience moa le total 103 millions de dollars iny de miantona any nefa reny aide budgétaire de raha fahazoko anazy zany raha ohatra ka ny vola anatiny fotsiny efa ampidirakefitra ato anatiny tsy maraka volam-panjakana fa tsy maintsy misy ny fanampiana avy any ivelany reny minomy banque surtout aide budgétaire de satria zany tsy vitany noho le condition an'le hoe jirama tsy azo anaovana subvention nefa ny jirama toa tokatosana 400 millions de dollars hoe de iza zany ny andohany iny rehefa tsy hanao an'iny fanjakana tsy subventionné ny jirama zany fanjakana vizany andohany iny faharoa io solika moa zany zao natao azakazaka mihitsy le mampitsingevana azy soka tamin'ny herinandro izy miakatra nidilidry zao ndray de miakatra midiny eo isan'ny condition any io ka ny fahazahoko anazy mety zay angamba ny manahirana azy zalahy de naantony any aloha le engagement de tsy haiko tsony zay votry lohany fa manotaniko anao zany hoe ahoana enary ny les structures aloha mijanona fa ny olona no abrogé le eo ngamba ny amin'ny resaka contrôle financier structure misy foana structure na tsy mety misy iny satria sarotra be hoe resaka vola zany no mandeha am'izao fotsiny oe zay aloha zay fanamarianao zay no izy mety le olona no abrogé fa ny structure
zany firenena tsisy contrôle financier zany vraiment firenena de bandit efa épicerie zany tena épicerie misy na ny épicerie zany misy contrôle fa bandit mihitsy sanatrian'izany tsy raha firenena ny mpifoka jamala ty raha tsika tika handeha am'izay fandehany anina fa ny olona ao angamba ny ka iny moa zany any fanjakana izy manana ny politika hoentiny amin'iny mikasika ny banque mondiale sy ny FMI sy ny karazany marina fa de hoe ny tetibolatsika dia fanampina any ivelany anisany manamafy azy de ho hitatsika moa io satria ny amerikana am'izao fotoana zao somary hafahafa ihany farapaha-kevitra raha ny iraky ny FMI moa zany vao maly ihany koa no navita ny iraka teto zany mikasika an'izany rehetrarehetra zany de ho hita eo satria hitondra ny dossier izy any amin'ny instance ny zany de ho hita eo ny conseil d'administration rehefa mandalo ny dossier Madagasikara raisiny ty antso manaraky ty miaraba tompoko allo miaraba ya faly miraba ny toporato faly miraba ny vahiny miaraba tompoko miaraba mariny zany hoe olona no ampikosy fa ny système mandeha eo iaty fa ny eto amitsika eny tsy normal zareo lasa normal sa zao antany mihitsy le vola zaraina tamin'ny piasan'ny douane iny zany zao vola taisa vola tamin'iny amina milliard iny vola vaizy iny la fisorona tamin'ny compte izy iny zay le tsy fantatsy ny olona mihitsy de ny fanontaniana apetsako ny vahiny rehefa impiry mandika lalam-panorena anakay mpitondra vo azo aongana efa maromaro ihany zay lalam-panorena nao anakanjemaso tandrovana napasako ka impiry mandika an'io zay vo azo aongana nafaizina le mpitondra momba le resaka USAID da izy tena mahita hoe mbola be vava be taimbava ihany le conseiller spécial ny présidence anzay matombo Sassou Tamtelialy mba fantatrao ve monsieur le conseiller fa tsy misy io fanampiana vaty tsy misy ataon'ny fanjakana io raha navita an'io fanjakana tsy teto Madagasikara no misy an'izany USAID zany fa ny USAID tena humanitaire ary tena vohitsakitsaka ny droit fondamental finanan'ny malagasy sakafo matao tongeto ny USAID fa ianao mbola mieritreritra zavatra hafa ihany satria nareo tsy anareo no any Ambovombe za zao miasa tany Ambovombe fa mijaly ny olona tsy anareo ny olona tany fa tsy anareo mianokanina eo amin'ny présidence de mahazo vola fa ny olona any eny tsy mihinan-kanina tena tsinda fa de vononareo ohatran'izany le tena ohatran'ny mba sarotra ihany ny fitenenana an'izany tsy miteny hoe manongana na tsy manongana fa rehefa tsy mety kosa le de tsy maintsy tenenina ny fivoriana ny anaty trano hitan'le fanjakana sy ny anaty volan'ny olona hitany ny anaovana azy mbola afaka miverina aloha raha ohatra impiry combien de fois zany izy vo aongana ny mpitondra raha ohatra ka am'resaka violation na constitution ndray zany ny tena resahany iny moa fa misy disposition constitutionnelle amy resaka an'iny mikasika ny hoe rehefa misy répétition misy haute cour de justice io misy rafitra ohatra n'ilay ny assemblée nationale manana le fahefanana ho an'le motion de déchéance zany raha ohatra ka zay ny filaza azy sy eny ary zay de isorana ny ranamana eo moa nanao zay remarque zay io araky ny voalazan'ny namatsika teo misy ny lalàna amin'ny hoe ny sazy zay tokony ahazo zay mandika ny lalàna ny lampandroena ary fa nisy eny fa tsy hoe zavany tamin'ny hazon'ny professeur Zafelbert président ka hoana moa président Zafelbert natao tamin'ny fotoana ka raha ataontsika hoe misy koa zany am'izao fotoana zao ary mety misy tompony andraikitra ny président Ratsonard Mariano koa fa victime an'io tamin'ny 2015 fa nitao amin'ny ACC ny hoe alao aloha tsika manao pacte de voilà zay zany ka izy zay hoe tsara aloha ny ametrahanao n'izay zavatra zay citoyen responsable anao maharo marika an'izay zavatra zay ary tsara ho heno iny tompony andraikitra ao amin'ny fitondrana eny ary raisitsika eny ny antso manaraka ary miaraba tompoko zato io am'fiaina vetivety tsy olona ngenona broseny tamin'le contrôle financier fa le système misy hoe contrôle financier misy ny foanany tao ny contrôle financier nge misy par ministère de misy any amin'ny région de tsy haiko misy any amin'inona koa afaritany any fa le système hoe contrôle financier misy nge ny abroseny ny foanany tao e fa tsy olona afa mako hoe directeur régional ny radio ohatra de nalana le rangainy de sonany ramatoa hafa zay tsy mitovy fa izy le hoe contrôle financier misy ny any nalana fa tsy anaran'olona ondry raiky de zay zany le manahirana ny loko sy antaniko anareo hoe azo atao ve mitondra firenena sy mandany vola-panjakana am'zany loatra zany
sao toto ena raha fantako izy moa ohatrany hoe délégué du contrôle financier teko raha délégué zany aloha mety ho toerana le titre zany le hoe le olona teo amin'iny satria amin'ny tatitra na conseil des ministres mantsy le izy tatitra zany mety resaka voambolana le izy fa raha ny fahazao azy sarotra be satria lalàna ke mametraka le rafitra fa tsy hoe zany firenena fanjakana tsisy contrôle financier zany de raha misy antso mandraraka olo de voraisindray ranao miaraba tompoko salama allo miaraba tompoko salamana miaraba salama tompoko ya zany fandrazana contrôle financier zany de zava-dehibe efa moto tamin'ity république hafahafa ihany koa ny inspecteur d'état tena napetraka any Norombala ny amiraly eto zany de miaraba amin'ny vahiny manokana satria zay olo ny amiraly sanfotoanandro ny amiraly na ay fa rehefa nitenen'ny teknisiany le tsy azo findanaovana zava-tsafa ny volam-panjakana ny voarinafiny ty volam-panjakana de nanaraka zany amiraly saingy ny amiraly moa zany dia vokatry le fihetsem-bahoaka be zay lazain'le namana vahiny eto hoe fanonganam-panjakana de le efitra ihany izy rehefa nisy faty olona de isenareo ihany koa moa nataonareo nanongana tamin'ny sipy sy roa arivo ty aiza hoe sikisao fa ntianao marina fotsiny le tantara angamba tompoko aza de disoina satria am'izao fotoana zao misy mety ihany koa olona be tamin'ny république fa ny république fahatelona démocratie amin'ny Madagasikara ny eto filozafy de anisany mba nanatanteraka an'izany ny olona notenireny amiraly nanana fahefana feny de divinira-dranomasy zay moa tena mavavanina fa tamin'izany ranga zany no nalalaka tanteraka ny haino manjery-panjakana ary nisy miady hevitra zay nahafahaniry rehetra mpanakalo hevitra na namora tamin'ny empahany be ny idiran'ny velona ara-salama anisany hoa tao anatin'ny fanjakana de zareo nanongana ny amiraly any moa ty afara no niady trano nanomipakaka rehetra de raha avy le république fahatelo ihany koa nipikitikitena lampany rena talafina fahitsino ny tantara tsy tokony hodisoa zay zavatra dia miaraba ny vahiny ary misaota azy ny amiraly moa dia te son âme fa nahavity izy na dia nisy fahongazana be any azy fa dia tsy izy ny resaka fa fanamariana ara-tantara fotsiny zay de misaotra sotrano azy ambaty zany fotsiny ohatrany tsy haiko fa ianao mbola mety hanana fomba fitera izy io tsy terina metraka fanontaniana fa mitondra ndreny fa milafiny observation milafiny ara-tantara fa ao anatin'izay fotsiny ohatra tia maky hoe le resaka continuité de l'état pour andriamatoa Paul Léon zany hoe tena hoe rehefa misy fiovaam-pitondrana na ohatran'izany de ohatrany fafana mihitsy zany hoe tena tsisy tronony teo aloha de alohatsika amin'ny départ à zéro de atao mihitsy anafenana anakonana atao ohatrany tsy misy ny teo aloha sy ny vitany teo aloha rehetrarehetra nefa firenena le resahana oui ka zay mihitsy mako no mahatonga ny hoe tsara tokony misy jerena ihany ty tantarany firenetsika ty ary tena hoe zay ny mahatonga ny Cameroun hoe tokony hoe mametraka an'le fanorenana ifotony tamin'ny 2009 one saika tafavoaka izy io nisy le ataontsika hoe teny amin'ny CCI vato zay zao tao anatina commission tena fa mipetraka ne serait-ce hoe le ataontsika hoe ny décentralisation effective tapaka tao ary zay saika nisy sahotaka be teo ay rehefa natagny amin'ny comité de rédaction hafa ny zavatra miboaka eo ne le problème tsy hanono anaran'olo tsika eto ray aman-dreny lehibe zay ny chefny comité de rédaction tao no namily an'le fandehany ary zay ny mahatonga ny zava-misy ankehitriny sady le système no karazana hoe manahirana tena tsy izy ara-valimanana tsy izy hery tsy izy andrajoelina tsy izy ratsiraka tsy izy zafelbera de tsisy ho tsara fery olo reo fa misy système tokony amboarina eto ya poraisitsika ny antso manaraka raloha miaraba tompoko allo enary zavatra tiako mariana soka zay de anao matotondrasa de efa tao anatina fitondravana zao satria moa ianao hoe afafina anazy nametraka aminareo matotondravanao de maheno andre zavatra rehefa teneniny eo hoe tsy mety to zao fitondravana ka zatsy ny raha hoe amin'ny alalanareo ny mbola ahitana vaholana ray satria ny antony nareo anange zany tsy nole olona napetraka reo teny
aiza moa zany nareo zany nahita vahaolana ifampitondrana indray atry nareo nefany ohatrany tsy tafaraka amin'reto mpanohatry reto mihitsy raha vijeko azy dia ho aiza zany ilay toerana misy anareo ohatrany hoe lasa resaka be fotsiny zany zao ty ianao mihitsy hoe rehefa vako hoe tena misy zavatra efa tekokoa tena ty olona mbola any an-dalambe ary efa voasambotra mbola tsy tonga any amin'le toerana akory dia efa voasambotra dia makaiza moa zany zao fomba fiaina ty manoloana an'le hoe demokrasia raha mitantara ianao momba ny hoe Zafy Albert Geratsiraka hoy ohatrany lasa manolona président Ratsiraka fa jera fotsiny fampianarana tanapisin'ny Geratsiraka tamin'izany fampianarana zany tena iza isany manasoason Ratsiraka tamin'izany fa niadana ny mpianatra tamin'ny andro fa izao ny mpianatra fotsika mpampianatra fotsika dia ireo heveriny fahery fafe na atao hoe efa efatra ireo syndicat reo mahatsapa ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka ny amin'ny fampianarana indrindrindrindra ny amin'ny fivelomany zareo ary matititsy aloha teny ny mpanokavity tena hoe raha ohatra tiana hototena ny firenena anankiray dia mba fampianarana mba mpianarana mbola afaka mamerina izy fa isaorananao mihitsy nareo aloha zany le solution satria nareo ary nametraka an'io isaorananao mihitsy tena isaorana azy ka mazava mihitsy ny fanambarany teo hoe araka tena tsizy fitsority antsara anao tamin'ny président Ratsiraka président Zafy Albert zavatena tsindrindreo moa fampianarana mety mpampianatra lehibe le rangahy tena marina am'izao ny zay le mandeha amin'ny resaky moa zany hoe ny niveautsika malagasy am'izao fotoana zao de niveau na teto iny zany ny akabarô satria tena aiza ve ny vahoaka malagasy ve no ho resahinao am'izao fotoana zao fa de hoe vahoaka ny tosika fameno zany ny anarany fa malagasy am'izao fotoana zao raha ihany mahamenatra le izy satria ny niveau eo amin'ny ataontsika na ny éducation tena fa mampalahelo ka jereo aza ny resaka syndicat nao teo tam talohany nisy zany hoe CNT zany Conseil National de Travail isian'ny fanjakana isian'ny mpampiasa isian'ny mpiasa mijery isan'andro raha tsy hoe teny zany isan'andro fa mba hoe isan'ny semestre hoe ahoana ny fiainan'ny mpiasa zany no foanana zany koa ny mampanahireo raha maro le tena namana to no foanana ny contrôle financier tena zany zavatra zany zay no zavatra hoe jerena am'izao fotoana zao zay ny saiko hoe ny fivorina tamin'ny asabotsy de hoe mba hidinena an'izany ahoana ny amerenana an'izany kanjo moa zay ny natao fa dia tantara moa mitohy misy antsy voninareo mba tio miaraba toko tapaka izy raha mbola misy antso vononao de afaka mandray foana zay fa ny fanazavana rehefa to Paul Leong zany hoe nareo ve zany tsy ohatra no reraka fotsiny ihany misy fiompiitenenana aty ampombony aty tany aty milaza hoe manao ganagana amin'ny tety banky izy sakafo tsy azo ny tratra mangana iny moa hoe tsika moa zanaky ny fanahy zany hoe ny finoana zao tsy hoe mindra ny teniny président Marc Ravalomanana hoe minoa fotsiny ihany fa iny moa ko tenin'Andriamanitra koa iny tena hoe minoa fotsiny ihany ao koa misy hitatsika zao raha amin'ny FLM ny perikopa tamin'ny alahady zao dia igny le ataontsika hoe Matthieu toko fahavalo ny 23-27 le tafiodrivotra ny tenen'ny Christine Mpianatra hoe aza matahotra ry kely finoana ka tokony hana fanantenana foana aminy dawara raisina ny antso manarakara miaraba tompoko nampiandrasina ny antsonao aza tapahana efa tsy nanapaka mihitsy zay tompoko eny ary any fa ny olo io zany tena tsapanareo ve alohan'ireo docteur Paul Leong nareo resako zany de ao anatin'ireo ataontsika hoe entité fa samihafa syndicat ny ex-parlementaire sy ny anona hoe le fahasairana ny olona ary olona sahirana io zany de fa tena hoe maika sy totona hoe mila vahaolana tsy le hoe mbola miandry hoe miaritra kely aloha daloha raisy ny tianzo ty fa vavonina izy miaraba tompoko salama e miaraba tompoko salama e maheno ve tompoko efa maheno tsara miarabanao ary eny tompoko ny toko radio eny ary mahino anao zay
ndeha ao amin'le resaka momba an'le fambolena vary io raha no asiana resaka kely zay moa teknisiana amin'ny fambolena vary mihitsy eny ary fa ny antony zany le resaka momba an'le hybride zany a tena loatra vaina mitatitra ihany izy io maheno ve maheno ka maheno tsara ka izy io mantsy a le resaka hybride raha ohatra le mansomboly zany ka zao zany le mansomboly aloha ny tonga tsy mety amin'le saison aty amintsika zany izy io raha zao fa ny tena saison azy io a dia manomboka eo amin'ny paraparan'ny septambra eo zany io vary iny tsara zany ny tokony hoe manomboka mandefa azy ny aty Madagasikara raha tia Madagasikara tsotra zany no andefasana azy io satria septambra oktobra eo zany eo amin'ny oktobra novambra eo koa mety anazy tsara fa tsy volana aty zany efa tsy mety anazy tsony maheno ve maheno anao ka toizy ny fanazavana azy dia ny mombakasika ny resaka hybride io koa tsy mety io raha zany raha ho an'ny tantary amintsika satria maivana be zany a ny faharetan'io vary io aty amintsika fa tsy azo mihoatra ny roa mihodina zany io a dia simba ndray zany a le fambolen'le tata fa ny taratara ho an'ny tata zany tena le masomboly efa eto amintsika ihany a nahodina tokony ho fantatr'ireo manafaizana momba fambolem-bary eo fofifao koa ny zany tsy ampidirina akizo amin'izany tia Madagasikara fa za manetana ny tata hoe tsy mety aty amintsika io fa aleo mampiasa an'leto amintsika ihany efa mandinika lalina momba an'izany zay matoa zany miteny an'izany a dia tena mba engaviana zany ny tata hoe mba hijanona amin'io amin'izay eny ary saotra betsaka amin'ny satria hevitra zany a teknisianina ny fambolena izy le teny mikasika an'le vary safioritra sinoa zay ny filohan'ny republika mihitsy zany tonga tany aloatra tamin'ny ty herinandro ty a nanomboka ny zarana zany satria misy vary eo amin'ny 200 tonnes eo moa zany le masomboly raha tsy diso zany efa tonga hoe ho zaraina amin'ny tatsa dia maneonevina zany ny teknisianina zay koa zao reo mato Paul Léon zany dia mametraka an'le hoe atraizany no ametrahana sy atokisana resaka teknisianina dia mifangaro ohatra amin'ny intellectuel zany fa atambatro atraizany no ametrahana ny fitokisana amin'ny teknisianina sy ny intellectuel malagasy raha fa iresaka fampandrosoana ny Madagasikara rehefa miresaka zavatra ataon'ny Amerikana io amin'izao fotoana zao dia andaotsika no andray tanana ny tsika ato aloha dia tapatapahany daholo ny anana rehetrarehetra fa ny tsika eto ohatrany mbola ka zay le enao moa zao eto manampahaizana amin'ny fahasalamana fitsaboana za zao teo mahita le hoe nisy dokotera malagasy maromaro anao fanadinana tany France misy zato tanoany zany dia tonga saina hoe zeo ary ve zany zao hiasa any ivelany any zany mbola iveriny eto Madagasikara rehefa manonona an'izao le manahirany eto Madagasikara amin'ny lafiny eto antsika hoe sosialy zao zay manko tena tsy de hoe nahafantatra azy fa ny fanjakana ve alohan'ny hanafatra n'io vary hybride io mba consulter ny teknisiana manana fofifatsika io normalement tokony hanaony zay izy fa matoa manao observation zao ny teknisiana tsisy zay mety tsy nisy zany na teknisiana ahoana moa zany fiteny azy be oui ihany nefa ny fanjakana te hanao zavatra ho tsara nefa zao ny teknisiana zany mahita hoe tsy mety amintsika de bon je reviens amin'ny le teninao teo hoe ny manampahaizana dokotera tsika ny ivelany sy ny karazany ka izy ny le tenen'izay misy fuite de cerveau ny tsika eto sy ny dokotera ihany satria ny traitement salarial mba heverinao ve fa ny ataotsika ny infirmière any ataotsika Europe ny karama ataotsika hoe 1000 € ohatra nefa ny dokotera eto zary izy raha karama 200 € nefa izy ny 20 taona plus zany zavatra zany zay le zavatra hoe tokony alamy le système mihitsy doara raha misy antso vonina na melohan'ny mbola tsy tena vonina izy anaraka ay antso ray aloha dia anaraka dokam-barotra indray tsika rehefa aveo miaraba toko allo miaraba e ya miverina kely le izy anie le eto amintsika le tsy le manam-pahaizana zany atao tsinotsinony zay ny tena tsy henony zareo mihitsy le izy tsy henony le fitondrana le izy le manam-pahaizana io resaka jiro sy rano eto ary tsy otran'iny hoe io raha mihaino ny manam-pahaizana eto tsika hoe de sura fa de olo manam-pahaizana amin'ny jiramaso manam-pahaizana malagasy rehetrarehetra de tsy ahavita ny solution amin'ny jiramaso fa tsy henony le mpitondra le izy fa ny saim-patany ihany no ataony zay mahatonga ny resaka hoe alefa dokotera ny Rwanda any Congo
ny eto amitsika ny eto amitsika tsy vita le efa foana daholo hoe ny arika mandingana eto gripy tsy efa foana ve no andefany fa itsika seta isehoseho amin'ilay endrika ivelany fa itsika zany no jerena no jerena amin'ny olona masitokana fotsiny ditany hoe Madagasikara tena efa faran'izay milamina mihitsy matoa mandefany zany ahoana moa no andefasana dokoterany ivelany nefa eto ary tsy vita zay eny ilay izy tsika manafatra manam-pahaizana mpampianatra any ivelany nefa eto ary misy olona manana manao recherche tsy vita tsy jereny le fitondram-panjakana ka any mahatonga l'izy lasa le problema lasa problema na ohatrany hoe endrika ivelany ohatrany lamba afitafy fotsiny nefa ny ao anatiny maloto be le lamba nosoloana nefa le tena betsikoko be de zay no mahatonga an'izao zavatra zao tsy tsarotsenoana ny manam-pahaizana mbola famena am'le resaka resahana teo zany hoe ny manam-pahaizantsika ohatrany tsy de apetraka loatra amin'ny toerana ka zay ny ohatra moa zao tsika zany hoe raha namana tsiketo inona moa ataontsika hoe le constat ny misy hoe fa io zany reraka le Madagasikara les volontés et le courage de l'État ohatra ataontsika hoe dokotera mivoria inona ny politika hitanareo mpananany ty fahasalamana mpampianatra bon misy any agny fa mivondrivondry hoe vonjeo mifampianarana misy entité manaonaony zany any fa tsara zany hoe nareo atao amin'ny fambolena nareo amin'ny harena le misy le zalahy izay tsy fantatro adiniko le anaran'igny saiky tamin'ny président Heringa manizy igny saiky ny ministre izy de aveo ny any efa nanao carton le minéré toly inona nanalana azy tsy fantatro nefa tsika ho izy zay neny ataony Donald Trump igny zao aloha de comment dirais-je j'admire Trump elaisany ho izy adaladala elaisany ho izy elaisany matory ambonin'ny harena beo nefa ny any aminareo ny any aminareo ny mpitondro aminareo tena nefa migalabony anareo nefa mihinana fasika avy aloha bon ty rehefa nay no isa ideinay sy ny karazany ka amposony zala foana io fa tsisy zavatra mety efa aminao le inareo mahantra farany miditra aminay ty tsy aregla mazava zany anisan'izany zavatra tenen'ny Trump zany ve tsika Madagasikara point d'interrogation manamafina zany koa moa Ibrahim Traoré zay président ny Burkina Faso ilay colonel igny isan'ny enjakenjana be any koa ohatra mifamenomeno am'zara tenen'ny Trumpiana de tena hoe fomba fijery samy hafa raha ny fomba nyteneny an'izy anotsika orina ndreto dokam-barotra vitsivitsy reto Andriamato Paul Léon de miaraka ampiandray andao ary eny ary de eo amin'ny tapany fahatelo farany ao anatin'ny fandarantsika araka nitsivina ihany de vahiny mivantany eto amin'ny onjam-peo amin'izao fotoana ny fandarana be miray zao docteur Razafamatratra Paul Léon zay mpikambana taloha teo anivon'ny CST mpikambana ihany koa tao amin'ny Filakevim-Parintany ao amin'ny faharitany mizakatena ny Toliara teo aloha efa amin'ny filohan'ny komity mpandateraka teo anivon'ny fivondrona pokotany Ankazo Aby Sud ihany koa amin'izao fotoana zao misy de isan'ny mpikambana ao anivon'ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et des sénateurs na ACS efa misy antso vonina ao ambadika aloha dia raisina mivantany ianao miaraba tompoko allo miaraba miaraba antsika de miaraba ny vahiny miaraba tompoko le avaty am'le avaty an'le ina ty le mianatra katesy le zay ihany le aty avanto ty fa izao zany manaren'le iny ty le tenyle rangateo hoe ny social media ka rehefa ny tokantanako ray zany tsy manam-bola de lasa mivarom-pananana zay ny tena misy de mifaharoa indray am'le katesizy le tisy le mpanorandalana tsy fasy zany de nakasitraka amin'ny barabasy de naporisia zany le vahoaka ividy amin'ny barabasy efa makasitraka ny mpianatra katesizy eny ary sotranao fampizara ihany ko tsy de ananao fanontaniana moa izy za mba mitondra fomba fijery de mizara ihany ko hoe fahitany zava-misy am'izao miohatra amin'ny zavatra ny anina zay voasoratra ao anatin'ny baiboly Andriamato Paul Léon taorian'ny sabotsy nangina tony sosontsahketrika aveo nareo vao tampidrano sa mbola ao aminareo zany le finiavana ikaroko vahaolana irisona hatrany tsy mbola kivy ve nareo mbola mahita ve nareo mbola isy toyany ve raha ohatra ka tsy vita le tamin'ny sabotsy misy azo resahana misy azo lazaina ve misy ora tompoko ny raharam-pirenena moa tsy atao mihitsy hoe hahavizana hitatsika le teny soratra masina ao ministera toko fahavalo ny andiny fahenina
hoe ataoko kokory moa no hijery hoe ny loza anjony fireneko ka ny olona mahatsiaro tena fa citoyen responsable de tsy maintsy mijery, tsy maintsy manambara ny zavatra tokony hitondra soa ho an'ny fireneny. Zay zany milazana hoe ny fitenenana, ny filazana ary ny fanomezana sosokevitra hahatsara kokoany ny fiainana fanarenana ny Madagasikara ho amin'ny tsara kokoa, zany tsy hafizana zany tompoko. Eny ary efa misy antsondray ombadika ary ho raisiny ianao miaraba tompoko. Allo. Eny ary Overina kely zafady. Eny tompoko. Fanamarena fotsy ombana manana aloha ilay fanamarena rehetra ny tenen'ny namana zay niditra amin'ny vatana teto de mba fanamarena anareo tompo hoe tsy fanokafananareo hoe fa mivahina sainareo dia olona manana maha-izy azy ny asa ataony joro amin'ny foto-kevitra politika hatramin'izay mbola angamba ianao miraiki-po amin'ny ary masina mirary any foto-kevitra zay dokotera fa idirana anao itsy family anao tanaty io koa matsy manahira le mamadika palito de mitsifatsifa de mitabataba de etsetraetsetra fa manaja olona manaja mpijery manaja mpiaino fa nisy mata anankiray zay momba le be ny tanàna olo le aka de izy piso lelaka de nitsorony mihitsy fa vavy zany nataony zany mba hitenenana ihany hoe sera tahaka tony tompoko mba manana ny maha-izy azy ihany satria miresaka amina vahoaka de sotra dokotera makairy tompoko. Eny any sotra tompoko tainy tompo toy amin'ny zavatra nataonareo zay moa zany le tokeo fanontaniana farany tony fa misy antso aloha ny antso ampidiritsika ary ampidiritsika ny antso rehefa voninao ambadika eo anao dia raisana ampitiavana manolotra ny araba tompoko. Miaraba re apatsahizako aminay amin'ny ray aman-dreny lehibe nareo ary anisany mitovy lalana amin'ireo ray aman-dreny sinoana kely hoe professeur Ranjera madame Christine Razanamaso Songa tena lolo avy natapolo ny ray aman-dreny ary tena ira tsy mba vahoazany any aho nefa zero tsara ny zavatra tsy nateny tsony ny teny avoaka amin'le malagasy nareo tsy ary miara-mity any amay io zany tompony tanàna tsy malala amin'ny mafibe zany raha ny tena mary ohatra manahirana miendrika mitondra fanjakana be zany de olona amin'izao satria fa eo anaty nareo ray aman-dreny zay misy maminga avingay ihany koa zany any de mbola tehiteny hoe mandoana zao zavatra tena fa hoe kritika ngezy misy amin'ny Madagasikara zao de inona tena mba vahaolana tena mety ho hita raha ohatra ka hoe tena tonga any amin'ny fitsoromambisarana zao de eo nareo mahita azy fa za zany mahita hoe tena tsy mihay hoe inona miezaka tsy atao hoe nampitondra fivavahana nareo ray aman-dreny de nareo mpanao politika ohatrany hoe mitady sehatra de hoe ankila zany nareo rehetrarehetra reo andaniny amin'ilay fitondrana fa izy akila de hoe zay ataonay ihany fa ny tiako tenenina zany izy hoe raha mbola misy ray aman-dreny ihany